LGBT Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Vatimax, Manul Chanoni Vaovao. O Paska hitondra famonjena fiavaozana sy fanavaozana ho an'ny mpino kristiana rehetra manerana nosy ity Paska 2024 ity izay niompana ny toriteny sy ny fanompom-pivavahana tamin'ireo fiangonana maro manerana nosy ho an'ny paroasy Trinité Masina Ambadivory Fianaratsoa. Fotoana akana hery vao iantrehana ny andavanandro ihany koa ny fotoana lehibe ho an'ny finoana toy izao. Iray amin'ireo karazana kolotsaina ara-javakanto izay mampiavaka ny Tanalavatra ny Dombolo, fitaovana mozika, iarahan'ny fiarahamonina mandihy amin'ny andro fety ny Dombolo araka ny fanazavana ireo zanaky ny Tanalavatra izay miezaka hatrany mitazona ity kolotsaina ity. Any ivelany, tafiakatra 20 ireo Palestiniana maty tao aminatin'ny 420 ora vokatry ny darika bamba nataon'ny tafika Israeliana nandritra ny fizarana fanampiana maro samihafa tao bande de Gaza. Ankilany, miantso ny fampitsarana vonjimaiky ny ady eo amin'ny rontota ary mitaky amitsora ny Hamas ireo Israeliana izay mbola voatazana natao takalinaina i France, Egypte sy Jordanie. Arahintsika vetrany any andindinizay. Alahady faraka amin'ny telopolo ny volana Marsa 2024 manatitra ny araba tomboky lahy sy tomboky vavy. Tonga soa indray eto amin'ny fampalalam-baovao ny Kolo TV eo amin'ity alahady alina ity ety ampiandohana. Miarabantsika rehetra ny tokantrano nahatratra an'ity fety ny Paska 2024 ity mikasika izay. Ankoa ny fankalazana ny fety ny Paska izay avy hatrany anomboantsika ny fampalalam-baovao. O Paska hitondra famonjena fiavaozana sy fanavaozana ho an'ny mpino kristiana rehetra manerana nosy ity Paska 2024 ity izay niompana tamin'ny toriteny sy ny fanompom-pivavahana tamin'ireo fiangonana maro manerana nosy ho an'ny paroasy Trinité Masina Ambadivory Fianaratsoa. Fotoana akana hery hiatrehana ny andavanandro ihany koa ny fotoana lehibe ho an'ny finoana toy izao. Yangonirina Rakotoasoa, Kolo TV Fianaratsoa. Fijaliana sy fangirifiriana no niainan'ilay tompo-pamonjy nandritra ny herinandro masina. Nataony anefa izany noho ny fitiavana antsika, resiny ny fahafatesana, fa fandresena sy fitiavana kosa ny setriny izay ankalazantsika amin'izao andron'ny Paska izao. Ny paka moa tsy hoe zavatra vao niforonina voamalina, fakomalina hoe mba nataony olona dia natao taty fa efatra ny ampiandohana mihitsy ny Andriamanitra no mitady ny fomba rehetrarehetra navotana antsika olombelona. Satria napetraka Andriamanitra antsika olombelona io fitiavana io, izay no mampiavaka antsika amin'ny zavaboary rehetrarehetra hitantsika fa rehefa nahary an'izao tontolo izao Andriamanitra dia tamin'izy nanao amin'ny olombelona dia hoe hitan'Andriamanitra fa tsara indrindra izany. Itsika olombelona ny tsara indrindra amin'ny voary izay nataon'Andriamanitra. Tsy haintsika nefa no tazona an'io tsarana io no tsy faneketsika ilay tenin'Andriamanitra fa nanaiky ny famitany Satana ireo ray aman-drentsika dia tsy iza fa i Adama sy Eva zany ka lafy tamin'ny vahontany. Tsy nijanona teo Andriamanitra fa mitady ny fomba rehetrarehetra navotana antsika olombelona. Amin'izao zany no faratenin'Andriamanitra Jesoa Kristy nitsangako velona, izy no tonga teto an-tany. Andriamanitra tonga olombelona mba hanandratra antsika olombelona hamerina ny asina indray ho lasa zanak'Andriamanitra. Dia izany no ankalazain'ny fiangonana rehefa tamin'ny alakamisy masina natao anatin'ny atao hoe Tridium Pascal. Dia tamin'ny alakamisy masina no nankalazana ny atao hoe sakramentan'ny fitiavana nanorenan'ny Kristia, sakramenta lehibe anankiroa, dia ny sakramentan'ny mpisorona na ny sakramentan'ny filaharana izany sy ny sakramentan'ny sorona masina na ny atao hoe ny Eucharistie masina. Fa azo fitiana ihany koa sakramenta io hoe sakramentan'ny fitiavana.
io fitiavana io manko no disona adala loatra ny Andriamanitra io satria Andriamanitra adala-pitiavana loatra ilay Andriamanitra ka irintsika mba ho lasa fitiavana ohatran'izay ihany koa. Teny zoma masina ary no tena nanaporofon'Andriamanitra an'io tena fitiavana io dia teo ambony hazo fijaliana. Ilainy hoeverin'ny olona fa fiomehezana sy fanalambaraka tamin'izany fotoana izany ny hazo fijaliana, kanefa io indrindra no karazana fiandrianana ho an'ny Kristy. Raha ohatra zany ka misy mpanjaka anankiray asandratra dia ny an'i Kristy teo ambony hazo fijaliana teo no atao hoe intronisation. Io no atao hoe mpanjakatsika no nasiana felotsilo izy. Iny felotsilo iny ny karazana couronne. Ary eo amin'ny hazo fijaliana io io ny seza fiandrianana. Ka izay manaiky ny lozika ny kristianina dia manaiky ny lozika ny hazo fijaliana ihany koa. Fa tsy mijanona eo anefa eo amin'ny fahafatesana, tsy mijanona amin'izay akory fa dia ankalaza ilay fitsanganako velona satria tsy tompony teny farany akory ny fahafatesana fa ny fitiavana no tompony teny farany. Ankalaza ilay fitiavan'Andriamanitra ary tsika mandritra ity paka ity dia mirary herinandro sambatra, mirary paka sambatra tsy menakavy mba ho azotsika menakavy any tena atao hoe paka satria raha azotsika ny atao hoe paka dia mifanezaka mifaninana mifanompo fa tsy mifaninana mifanompa, mifaninana mifanasa tongotra tahaka nataon'ny Kristy tamin'ny alakamisy masina fa tsy sanatria mifaninana mifanasa vangy, mandeha mifaninana mifampitora-boninkazo fa tsy sanatria ihany koa mbola mifampitora-bato. Ity paka iteny ho paka sambatra sy paka fitiavana ho antsika menakavy. Fa moa ve mitoetra amin'itsika tokoa izany fitiavana izany sa ny janona ho fankalazana toy ny andron'ny Paska ihany? Velona ny tompoka amin'ny taona antsika rehetra namafy ny fiombona ampiaina ao aminy izay no afatra lehibe avy amin'ny filohan'ny FFKM ao amin'ity andron'ny Paska 2024 ity. Mandalo fotoana sarotra ho izy ny fiainam-pirenena sy ny vahoaka malagasy saingy amin'ny fotoana tahaka izao indrindra no tokony hitodoha amin'ny Andriamanitra. Fanadihadiana mikasika izay ny Kristian Jimby. Mandalo fotoana tsaritra ny fiainam-pirenena ankehitriny saingy fotoana tahaka izao no tokony hitodihan-doha makany amin'Andriamanitra indrindra amin'izao andron'ny Paska izao. Hoy ny afatra Paska avy amin'ny filohan'ny FFKM androany. Ny andron'ny Paska izay fankalazana ny andron'ny hitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty rehefa avy nomboana tamin'ny hazo fijaliana ho an'ireo mpino kristianina. Ho amin'ity taona ity ny soratra masina izay hita ao amin'ny Mateo 4:20 andininy fafito tapany A efa nitsangana velona avy tamin'ny maty izy no entina mankalaza izany. Hafatra Paska 2024. Ry kristianina havana, ry vahoaka malagasy rehetra, ho aminareo rehetra ny fahasoavana mba hampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo ary ny fiombonana amin'ny fanahy masina. Miarahaba anareo rehetra mahatratra izao fotoan'ny Paska 2024 izay atrehintsika izao. Efa nitsangana velona avy tamin'ny maty izy, Mateo 4:20-7a. Velona ny Tompo, mifalia sy miravoravoa isika, no resena ny fahafatesana kalevina. Aiza ny fandresenao ry fahafatesana, aiza ny lefinao maranitra ry fahafatesana. Isaorana ny Andriamanitra izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Korintianina 1:5-10, andiny 4:10b hatramin'ny 7:10. Velona ny Tompo, mitaona antsika indray hanamafy ny fiombonam-piainana aminy, handraisantsika ny famonjena sy ny fahavelomana entina. Ho fiainantsika isan'andro no hoe niara nomboana amin'ny Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, ary tsy izaho tsony ny velona fa Kristy ny velona ato anatiko. Koa izay avelomako ankehitriny amin'ny fiaina mandalo izao dia velomako amin'ny finoana ny aina ilay zanak'Andriamanitra, ilay efa tia sy nanolo tena hamonjy ahy. Galatianina 2:7-20 Mila raisina hoe sy fanantenana hiatriana ny fiainana ankehitriny sy no avy izany fitsanganan'ny Tompo tamin'ny maty izany ho hiatrany ny fanazavana. Velona ny Tompo, raisoa hery sy fanantenana vaovao antsika izany hiatrehana ny fiainana ankehitriny sy no avy. Aoka tsy ravoravo tanana fa Andriamanitra velona no topoitsika. Velona ny Tompo, meteza ho mpiara-miasa aminy, andeha hiazakazaka hanambarany vaovao mahafaly, izaraina vaovao ka handrava ireo saritsary-pahafatesana mbola hivelomany maro ankehitriny. Ho an'izay tia antsika ka namahantsika ho afaka amin'ny fahotana tamin'ny rano sady efa nanao antsika ho fanjakana dia mpisorona ho an'Andriamanitra rainy. Ho azany ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay
amen. Fotoana tokony andiniatena sy anamafisana ny fifandraisana amin'Andriamanitra ny andro ny Pasika tahaka izao ho hatrany ny FFKM. Eo ihany koa ny tokony anakinana ny fiainana amin'Andriamanitra sy hitondrana ambavaka ny fiainam-pirenena ankehitriny. Fotoana famelan-keloka ny Pasika toy izao raha ny efatra mafonja nataon'ireo tompona ndraiky mpiangonana maro sahirana ny firenena sy ny vahoaka malagasy ho izy ireo ka andrasana ny fitadiavam-bahaolana anatin'ny fifankatiavana ahafahan'ny firenena miaro indray. Ivresha. Tsy takona fenon'ireo olana maro sy ny fahantrana lalina diavan'ny malagasy amin'izao fotoana izao ho ireo tompona ndraiky mpiangonana maro ankehitriny. Na inona anton'izay fotoana ny famelan-keloka ny Pasika toy izao ka andrasana ny fitadiavam-bahaolana miaraka anarinana ny firenena. Pasika moa zany dia vanim-potoanany hoe nafatresan'ny mpamonjy hamonjy izao tontolo izao ary rehefa mijery ny afatry Jesosy tsika teo ambony hazo fijaliana dia afatra kiray mafonja hoe mamelany elony fa tsy fatan'izay ataony. Fotoana ny famelan-keloka ny fotoana ny Pasika ohatr'izao ary tsisy olona tsy nanota ary hoy ny tenin'ny tompo izay tsy nanota taminareo nao kitorabato azy. Niza mety nanota taminao, nanao ratsy taminao, nanao heloka taminao na nanao adisoana dia tomy Pasika itony no fotoana fifamelana ho an'ny olona rehetra. Tena manahirana ny raharaham-pirenena dia manahirana ohatr'izany koa ny mamoaka hevitra amin'ny sehatra ohatr'izao tena manahirana. Ny raha mbola tombontsoa pirenena nefa no jerena dia ny lehibe indrindra amin'ny tombontsoa pirenena dia ny fifankatiavana. Veromberikombenombeno foana fa ny firenena malagasy dia firenena mahantra ary tsy hoe mahantra tsotsotra fa tena faran'izay faible mihitsy tsika raha oharina amin'ny firenena eraka izao tontolo izao. Dia raha itsika zany hoe misy olana lava sy mikorotana lava dia tsy mpanao politika ny voa amin'io fa ny malagasy. Ny hevitro dia ny hoe tsisy ohatran'ny miezaka mba mampifanara-tsaina, miezaka mitady vahaolana ao anatin'ny fifankatiavana ahafahan'ny firenena mitsangana sy mandroso. Na mafisiny reto mpitondra fiangonany reto ankilan'ny fafotoana izao tokony hitodihan'ny vahoaka malagasy bebe kokoa amin'Andriamanitra. Mitaky fiovana fitondran-tena miavaka izay tsy ho an'ny Pasika ihany fa amin'ny fiainana andavanandro. Zany fitondran-tena zany dia fiainana iainana mandra-piala eto tany fa tsy Pasika ihany. Fa ny zava-dehibe kosa dia ny hoe mba tsy ho Pasika indray andro fa Pasika iainana isan'andro, tsy vanim-potoana ny tsarovana fa le fiainana mihitsy andraisana izay hery ny fananganana, ifandray amin'ny Kristy le fananganana isan'andro mandra-pahatonga antsika any amin'ny mandrakizay. Ny tena Pasika dia ilay hery ny fitsanganana izay nananganan'Andriamanitra ny Kristy hitsangako velona. Mba irariana ho an'ny vahoaka malagasy ho antsika rehetra tsy ankanavaka na kristianina na tsy kristianina mba hisy fananganana, fitsanganana, fisokafam-piainana satria ao anatin'izany Pasika izany misy fananganana tsy maintsy ataon'Andriamanitra. Irariana na ho an'ny firenena na ho an'isam-batan'olo ny isa-tokantrano fa voavoany Kristy Pasika ho antsika rehetra. Fandresena amin'ny Pasika famangina manokana ataon'Andriamanitra ary natao ifaliana sy iravona noho ny fandresena ny fahafatesana. Fotoana izay andrasana ny fahatongavan-tsaina ny rehetra ihany koa, indrindra ireo tompona ndraikitra isan'ny tokony eto amin'ny firenena hoy ny fanazavana mba ho tena Pasika akasika azy ireo ny Pasika 2024 ka hijery marina ny tena mararan'ny vahoaka iadanany ambany lanitra. Vokatry ny fahantrana lalina mahazo ny vahoaka malagasy tokantrano maro no tsy afa-manoatra intsony amin'izao voninandro fety izao tahaka n'isan'andro ihany ny sakafo ao ireo tsy maintsy mitady ny hoarapaka na andron'ny Pasika aza ireo fikambanana mpanao asa soa tsy miankina amin'ny fanjakana no andraindraindry ahafahana hitondra fanovana amin'izao fety izao. Ina saina. Toy ny andavanandro ihany ny anio ho an'ny ankamaroan'ny malagasy raha eo amin'ny endrika ivelany toy ny fitafy, sakafo sy ny sisa. Ny ara-panano atao laharam-pamehana fa ny ara-nofo tsy afa-manoatra noho ny fantrana. Tena mafy dia mafy mihitsy ny fahaseranana. Zay zao tena tsy manana mihitsy zany zay tsisy. Tena tsisy mahitsy resaka sakafo zany zara-paminana ary zany fa tsisy.
Ny asa velona amin'ny andavanandro zao dia mivaribaritra kely eo an-tanàna eo, mivaribaritra ohatrany mangazo kely fotsiny. Masonkarena zao eo amin'ny 3,000 eo, 4,000 ny dia mbo mahalafo kely eo amin'ny. Nga hita fa eo amin'ny 4,000 na anina dia efa misy tombony kely zay. Eo amin'ny hariva tsindraraina eo amin'ny 3,000 na 4,000 zany rehefa mbo mahazo tombom-barotra amin'ny mangazo dia iny mba hividianana sakafo. Tsindraraina ohatrany hoe vary zao ataoko hoe rokapoka dia saribao kely na 500 dia sira kely sy ny kojakoja kely majinika tsindraraina mihitsy zany raha hoe 3,000 na 4,000. Telo mianaka. Vadiko tapaka lalan-drà. Za miatoka ny sakafo hoaninay. Sakafo maraina aloha dia raha mahita dia mihinan-kinana mofo gasy kely sy kafe kely eny maraina. Rehefa tsy rehefa hanina hoe mihinana an'izay ka raha tsy mahita ary ny atoandro dia efa miafy dia ny hariva vao mbo mahandro kely. 700 ariary ny kilao ny vary tamin'ny fahatanorany hoy Ravona Solopauline. Reny mpianakaviana mamelona ny ankohonany amin'ny Sasalamba. Ankehitriny izay 700 ariary izay tsy mahazo vary iraika poka intsony. Mbola taonako mbola ambany dia ambany mora fiainana. Tena hoe azo lazaina hoe mora e, mbola natratra an'izany hoe vary 700 zany ny kilao tamin'izany. Zao tena diavintsika zao tena sarotra. Hafa 250 kapoka vary dia 700. Dia le ohatran'ny hafahafa reny 500 dia le vary hafahafa reny zany no vidiana satria reny tratra ny vola e. Dia mikaramarama manasa lamban'olona eny mbo mahazo kely eo amin'ny 4,000 kely eo 3,000. Zay ny mikarama sasalambako. Amin'izao diavintsika zao ny vidina rano 500 ihany aloha fa ny karaman'ny makarano efa 100. Tamin'izany tsy nisy vidin-drano tamin'izany andro zany fa tonga dia makarano ianao fa tsy mividy rano ianao tamin'izany andro zany. Savony koa mora. Mora koa ny savony. Zao zany savony le savony be reny zao 2,000, 500 vidina savony. Manahirana. Vovon-tsavony zao 300. Raha manana ray alina amin'izao ianao ohatr'izay mipetrahan'izay dia efa lany. Piasa tena maro no nanony fiainana andavanandro na fety aza, hinanana ny arivo fa ihany koa ahafahana mitsinjo ny ampitso. Fahatsapana izay fahasahiranana izay, nizara sakafo mamem-pona teny Akazomangy ity fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana. Zay mpanaraka finoana musulmane sy manavakavaka ny finoana ny hafa ary manaja finoana ny hafa, mitaky ny filaminana ao anatin'izany fanompoan'Andriamanitra tokana izay tompoina zany. Ka androany mbala manohy izay fifanampiana amin'izay samby malagasy atsika piray vodirandriritsika ahafana zany manampy amin'ny androany sady Pâques no sady manao Ramadan mpanaraka finoana Islam, ny kristiana zany manao Pâques, ka androany zany iezahana nanao avo kokoa noho ny fampisehoana ny firaisankina sy ny firalahiana ao anatin'ny ity renivohitra Antananarivo ity fa indrindra eto Madagasikara. Olona mahery ny 3,000 avy amin'ny fianakaviana sahirana no nisitraka sakafo avy amin'ity fikambanana tsy miankina ity amin'izao fetin'ny Pasika izao. Dia izay koa mamarina ny tapany voalohany fampahalalam-baovao amin'ity alina ity mamevy tonanao aoriany dokam-barotra fohy. Pasika sambatra miaraka amin'ny Zarakado ararodiny fihenam-bidy amin'ny Fil Prime sy Wikif Max 4G sady mbola toloranay écouteur earbuds tellement ihany koa ianao. Iainona mozika amin'ny fety miampy bonus méga isarifena amin'ny fotoana rehetra aza tara hatramin'ny 30 aprily ihany hitanao any amin'ny Telma akaiky anao.
Tavavegna sahady eto amin'ny fampalalam-baovao ny Kolo TV ato amin'ny tapany faharoa mamerina ny araba ato amin'ny kilasy tomgovavy. Saiko ianao anaraka ireo fanadihadiana isan-karazany anatin'ity tapany faharoa ity eo amin'ny pejin'ny kolotsaina avy hatrany anomboantsika izany. Ireo amin'ireo karazana kolotsaina ara-zavakanto izay mampiavaka ny tanàna avaratra ny tombolo, fitaovana mozika iarahan'ny fiarahamonina mandihy amin'ny andro fety ny tombolo, araka ny fanazavan'ireo zanaky ny tanàna avaratra izay miezaka hatrany mitazona ity kolotsaina ity arahintsika ny fanadihadiana mikasika izay. Samy manana ny kolotsaina mampiavaka azy ireo distrika manerana ny nosy, raha ny distrika ny fanadihana manokana, indrindra ny ao an-tanàna avaratra. Isan'ny mampiavaka azy ireo ny dombolo, izay fitaovana zavakanto entin'ny fiarahamonina ao an-tanàna miara-mifaly amin'ny vanim-potoanan'ny fety, vita amin'ny bambo ny dombolo, izay arahany rehetra mandisy mihira hatramin'ny olon-dehibe sy ny ankizy. Ny kolotsaina raha zavakanto dia igny tapany avaratra igny no tena tompony dombolo, fa pindrana daholo izay manodidina na mananjary na ity ambotra aty, fa igny amin'ny atao hoe Ambohimangajodio io no tena tompony dombolo, ary mbola henan'ny ny olona agny izany dombolo zany amin'izao fotoana izao. Ny dombolo dia kolotsaina mifaritra ny Tagnala iny, ary rehefa mielim-patrana izy io mandrindra ny faritry Mananjary. Ny dombolo dia mifono zavatra maro, ao ny fampitana hafatra, ao ny fanatanjahantena, ao zany hoe falifaliana ao anatin'ny fiarahamonina rehefa fety, reny ny ampisehoana ny atao hoe dombolo, satria reny nahafahanao hoe ao ny fankatiavana, ao ny firaisan-kiny, ary ao mamela ny heloka rehetrarehetra zay ihany, satria miala amin'ny zavatra zay ny dombolo. Matetika moa ny dombolo amin'ny 26 juin iny matetika ny dombolo, kanefa sy zay ihany, rehefa misy fotoana tokony ampisehoana azy azo aseho ny dombolo, ary iny mampiavaka zay zavatra zay no mampiavaka ny faritra avaratra iny indrindrandrindra ny disaka dombolo. Zay angamba mikasika ny. Raha toka ny iragasy eto avontany, ny dombolo no entin'ireo tanàna avaratra ampitaina hafatra ho an'ny fiarahamonina. Miezaka hatrany mitazona sy mampita ireo kolotsaina ny zanaky ny distrika, hisorohana ny fahaverezan'ny dombolo manoloana ny fanatontoloana. Ity fomba raha ity, izay mbola iainan'ny olona ao an-tanàna amin'izao fotoana. Fomba vaoafa kosa indray efa lasa vadinasa sisa ankehitriny ny fanamboarana famantaranora hoy ireo mpiantsehatra amin'ity asa ity eny Analakely sy ny manodidina. Tsy mahavelona salany tamin'ny 5 taona lasa intsony ny asa ka tsy maintsy ampivadiana amin'ny vadinasa hafa. Fanadihadiana mikasika izay. Raha ny fanadihadiana natao teny amin'ireo mpanamboatra famantaranora na ny montre teny Analakely sy ny manodidina androany, efa maherin'ny 50 izy ireo no manao ity asa ity amin'izao fotoana izao. Noho ny fitombony io isa io sy noho ny fiakaran'ny vidim-piainana, lasa vadinasa amin'izao fotoana izao ny asa fanamboarana famantaranora. Tsy vita ny asa tokana ny famelomana ny tokantrano raha ny nambaran'ireo mpivarotra sy mpanamboatra famantaranora nanaovana fanadihadiana trany. Efa mafimafy kely le fiainana moa le tomboahitra azo amin'izy koa memiaina, satria miakatra ny prialetana dia lasa memiaina dia tomboahitra azo anatin'izy. Tsy mitovy an'ilay taloha tsony zany amin'izao. Taloha dia entana alaina mora normal ianao mahazo tomboahitra betsabetsaka, fa amin'izao le entana alaina lafo, lasa mivarotra lafo koa ianao dia tsy mividy ny olona, fa tsy maintsy mikalkila kely ianao zany hoe maka kely ianao dia lasa mafimafy kely zany varotrana azy amin'izao, satria izy lasa miakatra. Tsy mitovy alaina taloha zao raha tsy alaina 4,000 amin'izao mety efa alaina 9,000 zany. Raha alaina 9,000 mety efa alaina 5,000 dia zay tsy mampitovy anazy, lasa mafimafy kely izy zany amin'izao. Dia fiainana mihitsy raha le mpamaty zao ny antanina dia hoe taxe moa zay dia mahatonga miakatra, lasa miakatra hatramin'ny prix aty aminay. Raha ny fantatra, efa miakatra hatrany ihany koa ny vidin'ny famantaranora eny an-tsena, izay miakatra miaraka amin'ny vidim-piainana ihany koa, ka antony mahatonga ny fironan'ny olona amin'ny asa tsotsotra tahaka izao, izay efa be mpanao ka mahatonga ny fiainan'ny mpanjifa. Mitotongana ny sosialim-bahoaka, tsy hita mazava hatreto ny politika ny fanjakana momba izany.
Eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena taranjahantena ny farana tamin'ny fomba ofisialy androany rehefa nahatra herinandro ny circuit africain 2024 ho an'ny sokajy latsaky ny 14 taona fotoana iray ahafahan'ny mpilalao malagasy makatrakefa eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny fifaninanana tahaka izao ary hita fa manana no avy ny ireo tanora tamin'ity taranja ity arahintsika ny sompy amin'izay. Entina aminao feno anatin'ny fampalalam-baovao amin'ny raha-pitsony andindin'ny feno mikasika izay circuit africain 2024 izay. Dia izay koa mamarina ny fampalalam-baovao ny Kolo TV ho amin'ity alina ity isahony isika rehetra tany tokantrano nahitra ny jery izany hatramin'ny farany eo amin'ny raha-pitso alatsinainy pasika kosa dia mbola vonina hatrany ny ekipan'ny fampalalam-baovao hitondranao ireo vaovao misongadina ao amin'izany. Veloma tompoko. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Vatimax vous a présenté Vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.